ireo vaovao tapatapany fa eo amin'ny sehatra ny fitaterana kosa indray no entina mitsika manaraka nanofopofona fitokonana indray tao amin'ny commune Alasora. Tsy nahafaly ireo mpitatra sy ireo mpanjifa tokoa ny fanapahan-kevitra saika analana zotra mpitaterana iray sy ampitohy Ambody Vondava sy Ambohitanety. Nisy ny fifampiresahana sy ny marimaritra iraisana nahafahana nandravina ny olana. Namofopofona fitokonana atao amin'ny commune Alasora Atranomaly noho ny fanapahan-kevitra avy amin'ny sampandra-panjakana amin'ny sahanany sy ampitaterana ampiatona ny zotra F ka ametra ny asa fitanterany tsy ho any Ambody Vondava sy Ambohitanety. Tsy nakasitraka izany fanapahan-kevitra izany nefa ireo mpitatitra sy ireo mponina ao amin'ity commune ity. Mitondra fanazavana bebe koa mikasika izay ny bean'ny tanàna Alasora Andriamatoa Ramiarinjatovo Marika. Misy any ny olana hatramin'ny maro zao dia nisy taty Ambody Vondava satria hoe saika misy zotra F izay saika najanona moa zany hoe najanona teo anivon'ny mpitondra ambony fa amin'izao fotoan'izao dia heveriko fa efa nilamina nisy satria izy io dia tena mamaha olana be dia be mihitsy atao anatin'ny commune Alasora. Androany moa zany dia efa nanomboka niverina amin'ny laoniny izay ary izay moa tsy afaka mialatsina fa za tsy afaka manakana ny vahoaka mihitsy hoe aza manao manifestation nareo satria zon'ny olona zany. Nisy anefa androany ny fivoriana teo amin'ireo coopérative mpitaterana miaraka tamin'ny sampandra misahana ny fitanterana. Nahitany marimaritra iraisana araka izany ny tsirairay taorian'izany fivoriana sy fampiresahana ka niverina amin'ny laoniny ny toetra raha eny Alasora. Betsaka ireo toerana izay tsy tonga ny bus ka lasa sahirana ny ankizy mpianatra nareo mpiasa izay hamonjy asa any Antananarivo renivohitra. Tao anatin'izay iray volana izay ngamba dia hitantsika fa betsaka ireo ataontsika hoe fitakiana izay ataon'ny olona ary fitakiana tsy nahitantsika hoe fahasimban-javatra fa tena fitakiana nitadavandrareo valiny zany hoe ilay bus izay efa miasa amin'izao fotoana izao ho an'ny aksa maro anatin'ny commune Alasora dia nahafa-pon'ny olona tao anatin'izay iray volana izay ary isorako sady ny ireo tompon'ny coopérative ny vahoakana Alasora eo ihany koa moa zany ny ATT izay anisan'ny ny fandamina ho amin'izany fandaminana ny zotra mpitaterana zany. Tsikaritra nandritra ny fandalovana teny toerana io tolakandro io fa efa mizotra araka ny tokony ho izy ny fitaterana ao amin'ny commune Alasora.